Mbola miteraka resabevona ity raha mamy Ravatomanga ity amin'izao ankehitriny izao satria mbola tsy manaiky lavolevina mihitsy zany ireo mpomba any mamy Ravatomanga hatramin'izao fotoana izao ka mitady ny fomba rehetra mba ahafahana mamoaka azy any amponja any Maorisy any ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raha mamy Ravatomanga hatrany no tena iompahantsika atao anatin'ity vidéo ity. Polyclinique ilafy tsy manao dialyse nanomboka tamin'iny 12 febroary iny ry zareo tao amin'ny polyclinique ilafy tao sy nanao dialyse ireo mpiasa ny fahasalamana izay misahana an'izany eny anivon'ny polyclinique ilafy nanomboka tamin'ny androny 12 febroary lasa teo iny noho ny karaman'izy ireo izay tsy voalohany no anton'izany rehetra izany. Tamin'ny volana desambra no nandray karama farany ireo mpiasa ireo raha ny fanazavana avy any amin'ireo mpiasa ireo hatrany misa 20 ireo mpanao dialyse eny an-toerana ary 2 ariary ny dialyse iray kanefa intelo tsy maintsy manao an'izany ny marary iray ao anatin'ny herinandro ka tadindoza noho izao zava-misy izao araka izany ny ain'ireo zay marary ka mila an'izay fanaovana dialyse zay nefa raha malala sy raha mahita fa any amin'izany polyclinique ilafy zany dia isan'ny toeram-pitsaboana raitra nefa dia lafo ny facture na fanafody sy ny fanaovana fitsaboana sy fitiliana ao anatin'izay polyclinique ilafy zay efa hatramin'ny fitondrana teo aloha mandraka tiny androany dia mbola moapampanafona izany resaka fitsaboana ao anatin'izay polyclinique ilafy zay. Vondrona sodia indray tompona ndraikitra efatra no nahiditra amponja vonjomaika eny an-tanimoreny ao anatin'ity vondrona sodia ity tamin'ny zoma 20 febroary 2024 no niakatra fampanaovana teny amin'ny Pâques ny raha nanenjehana any mamy Ravatomanga sy ireo mpiara-mombonantoka aminy momba ny fanondranana letchi teo anelanelany taona 2024 hatramin'ny 2024 sy famotsimbola izay mifandraika amin'izany ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 nisy ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fanondranana letchi avy ao Madagasikara makany Maorisy avy eo miondrana any Europa izay nosahan'ny vondrona sodia any mamy Ravatomanga sy ireo orinasa sasany vokatra nojifaina izay tamin'ny vidiny mora tany Madagasikara ireo vokatra ireo heverina ho nidiovina tany anatin'ireo orinasa sasany ao amin'ny vondrona sodia ny vola azo tamin'izany tsy fanarahan-dalàna rehetra izany. Mpitantana misa 8 any vondrona sodia no voarorohy ka ny efatra no nalefa vonjomaika eny an-tanimora taorian'izay fanadiadina natao izy ireo zay ny roa arahana maso ara-pitsarana ny tompona andraikitra iray hafa amin'ny fotoana manaraka no anatina ny Pâques ny ray farany dia Mamy Ravatomanga izay filoha tale generaly ny vondrona sodia efa namoahana didy fampisamborana eresim-pirenena tao anatin'izay raha Mamy Ravatomanga izay hatrany midika izany fa tsy mitsahatra mitotongana araka izany ireo zava-bitany Mamy Ravatomanga rehetra nahitra ireny fitondrana teo aloha ireny amin'izao fitondrana ny fanavaozana izao ary miamitatra foana ity raha Mamy Ravatomanga ity mandraka teny androany satria tsy manaiky lavolevina mihitsiny ireo rehetra izay manana pirofo sy ireo rehetra izay niharany antsondray sy ireo rehetra izay niharany fanarora-tampahefana nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny ary mitady hirika mafy dia mafy mba handavo ary tsy ahatafitsangana intsony izany Mamy Ravatomanga sy ireo rehetra izay miara-mombonantoka amin'izany ao anatin'izao fitondrana ny fanavaozana izao hatrany. Ao anatin'izay hatrany mahakasika ny raha Mamy Ravatomanga manosy ny adisisika ivoahan'ny fonja sy anafoanana ny didy izay nanagazana ny fananany ireo mpomban'ny Mamy Ravatomanga sy Mamy Ravatomanga amin'izao ankehitriny izao. Naverana nodinihana atao amin'ny fitsarana an-tampony tao Maorisy tao tamin'ny alatsinainy 13 febroary 2024 ny raha fanoherany Mamy Ravatomanga ny fitazomana amponjazy nandritra izany nametrahany mpisolo vavazy izay mpiaro antipandrara malagasy tia ny afidavi na fanambarana antsoratra natao ambany fianianana mba hanoherana ny afidavi any Financial Crime Commission na ny FCC
tetsankilan'izay nilaza kosa ny solon-tenany FCC sy ny solon-tenany Italia misahana ny poursuite publique ary ny commissaire ny polisy ao Maurice ao fa tsisy afidavia hafa azo hatolotra intsony ao anatin'ity raharaha ity. Niakatra fitsarana ihany koa ny fanohirany Mamy Ravatomanga ny criminal attachment order izay navoaka ny fitsarana tamin'ny 20 Oktobra 2024 didy izay nanagazana ny fananany takina ny hanafanana sy hanovana io didy io. Mbola tsy tapitra hatreo fa mbola haverina eo anolohan'ny fitsarana amin'ny 13 Martsa 2024 ndray ny raharaha ny fanazavana avy any an-toerana trany. Marina fa mbola voatazona ao amin'ny fonjany Merlozy Mamy Ravatomanga fa ny mpisolo vavany noho ny solon-tena azy nandritra ireo fotoam-pitsarana ireo. Midika izany fa tena miezaka mafy ary miady mafy ireo rehetra mpomba ny Mamy Ravatomanga amin'izao fotoana izao mba hitady fomba rehetra hivoahany ity mpandraraha malagasy ity ny fonja any Mauritiania ary manao aintso zavatra mihitsy izy ireo amin'ny fitadiavana ny proof rehetra izay mifanohitra amin'ireo proof izay nipelatana ny mpitandro filaminana sy ny tompona andraikitra any Mauritiania mahakasika ny raharaha mahavoasaringotra ity mpandraraha malagasy izay isan'ny tena kalaza ity amin'izao ankehitriny izao. Etsankilan'izay dia tena tsy mino sy tsy manaiky mihitsy ny sain'izy ireo amin'ity raharaha izay mahavoasaringotra azy ireo indrindra fa ireo fanagazana ny fananan'izy ireo tao anatin'ity raharaha Mamy Ravatomanga ity hatrany ary miezaka mafy izy ireo mba hafoana izay rehetra didina voaka izay amin'ity raharaha Mamy Ravatomanga ity amin'izao ankehitriny izao. Etsankilany kosa miezaka mafy ary mitazona ny teny nomena hatrany ireo tompona andraikitra any an-toerana any amin'izao fotoana izao fa tsy hanaiky an'ity raharaha ity vita moramora na ihany koa tsy hanaiky any Mamy Ravatomanga ho afabela tsotra zao ao anatin'izay raharaha izay fitazomana azy izay ka dia andrasantsika eto ara no mety ho fiovany toetra raha mahakasika an'ity raharaha Mamy Ravatomanga ity aorina kely eo satria any amin'ny volana Martsa any no isindray ny fiakarana fitsarana amin'ity raharaha Mamy Ravatomanga ity any nosy Mauritiania amin'izao raharaha Mamy Ravatomanga izay mafana dia mafana izao hatrany. Ka eo amin'izay ny afantarantsika hoe aiza sy aiza no iafarany ity raharaha Mamy Ravatomanga ity ho afabela ve sa ho voatazona amponja hatrany hanoho ny sazy izay efa azony ity mpandraraha malagasy ity. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.